komina Betsoana dia ao amin'ny distrika Mandoto ao no ahitana azy ary ato anatin'ny faritra Vakinakaratra. Voalohany dia faly miaravantsika rehetra indray nahatratra ny taona vaovao izay hoan'ny fitiavan'Andriamanitra hatranintsika ary samy ho salama sy ho taona sina ho antsika mianakavy tsi-piana manokana makasitraka ny namany izay tonga dia fotony manadiady an'izany Betsoana izany. Betsoana dia isan'ireo komina eto Madagasikara faritra andrefana ny faritra Vakinakaratra ao anatin'ny distrika Mandoto izay mirefy 300 km toradroana 300 km carré ato amin'ny faritra Vakinakaratra distrika Mandoto. Ry zareo tsy manam-pahavalo miaro ny tanàna. Ny ato anatin'ny komina Betsoana dia ahitana mponina any amin'ny 5 alina mahery any satria eto daholo ny karazan'ny foko rehetra misy ato Madagasikara. Raha hitantsika amin'izao dia mamokatra ty komina Betsoana ity. Tsy vitany hoe mamokatra ny komina Betsoana fa mety eto daholo ihany koa ny fiompiana rehetra misy eto Madagasikara. Ao ny omby, ao ny kisoa, ao ny taga sy ny ondro maro samihafa, ao ihany koa ny fiompiana trondro izay tena mampiavaka an'ity komina ity satria hitantsika amin'izao fa misy toetrandro anankiroa eto amin'ny komina Betsoana izay sady mandray an'ny tany mafana no mandray an'ny tany mangatsiaka araka mahafaritra Vakinakaratra azy izay dia mbola mifandray ihany koa amin'ny faritra Bongalava satria aza adino fa eto no limitrofony Vakinakaratra izay ao amin'ny ilany faritra Itasy, ao amin'ny ilany faritra Bongalava. Dia ny mponina eto izany dia misy ny avany faritra Bongalava, misy avany amin'ny faritra Itasy ary indrindrandrindra atao amin'ny faritra Vakinakaratra. Mahay miara-monina sy mahay miara-maina ireo mponina ireo ka samy mitondra ny kolontsaina ananany ka izany mampiavaka n'ity komina Betsoana ity. Misy ny hoe tena mamokatra satria izy adino fa intelo mampoly vary ny mponina eto amin'ny komina Betsoana. Ao ny vary aloha, ao ny vary manalasala ary ao ny vary be. Isan'ny komina miavaka ny komina Betsoana satria 3 ny tanàna mamorona ny komina Betsoana ary fokontany enina. Betsaka ny toerana izay ahitantsika toerana fitsangatsanganana ato amin'ny komina Betsoana. Eto amin'ny komina Betsoana mbola misy an'ireny karazana biby arovana ireny toy ny doa. Raha hijeritsika ny biby mandady ny doa ato amin'ny komina Betsoana ao ihany koa ny sokadranomamy. Eto amin'ny komina Betsoana mibetsaka n'izany zavatra izany. Raha zavatra manidina indray dia ao ny ramanavy, ao ihany koa reny faniozintsika izay tena mbola betsaka ny biby, karazana biby ato amin'ny komina Betsoana ka anainganan'ny tompona andraikitra satria efa misy moa ny dingana tamin'iny mandaha voalohany iny ny fanentanana ny olona hoe jereo Betsoana fa Betsoana miavaka ato anatin'ny distrika ny faritra Vakinakaratra. Ity zany zao dia isan'ny toerana anankiray ato anatin'ny komina Betsoana azo hitsangatsanganana tsara. Eto amin'ity toerana ity dia anelanelan'ny fokontany Betsoana sy fokontany Ambatomaity. Eto ny renirano mandalo eto ny mandalo aminy. Tsara ny renirano eto sady madio no mangatsika no hitanareo zao be zava-maniry ka manentana antsika zanaky ny tanàna ianao tongava fa milay aty amin'ny tanànatsika. Eto amin'ny tanàna zanaka ampelezana ianao tongava dia atao fantatry ny olona izany Betsoa zany fa miavaka ho karazam-borona betsaka aty amintsika, karazam-biby manantsika famokarana tsy ho tenenina ntsony ny rano manantsika.
fanabeazana atao anatin'ny zapy mibetsoana sisiko mandoto dia hitantsika fa tena vitsy ny fotodrafitrasa na oron'ny fanjakana raha zay ny azo ilazana azy fa nytolo-tanana avy amin'ny ray aman-dreny izany hoe reo ray aman-dreny mampianajanaka no miezaka manatsangana na manao an'ireny fotodrafitrasa reny ka zara raha misy ary ny tsara tsindrina dia zary adininy tompona niraikitra ao fanabeazana indrindra ao amin'ny sisy koa tony tanàna itony satria raha mijeritsika betsaka ny mpianatra betsaka ny olona mampianajanaka fa vitsy anefa amin'ny fotodrafitrasa ka anentanana antsika tompona niraikitra maefa rehetra mba hipodika amin'ny tony satria eto Betsoana no misy an'izany hoe ankizy vo afaka hatreo amin'ny CG dia lasa manambady noho ny tsy fahampiany fotodrafitrasa any amin'ny EPP ny ankizy dia tena ampiandrasana omby satria ny antony vitsy ny fotodrafitrasa dia zary mavesatra ihany koa ny adidy raisin'ny ray aman-dreny amin'ny fampianaran-janaka satria ao ny hoe mpiasam-panjakana tena vitsy izy ireny fa ny maître fram na ny karamany ray aman-dreny dia tena betsaka dia anentanana manokana n'Andriamatofoloha moa izay hoe fijerenany zanam-bahoaka izay amin'ny fianarana fa mba jereo ny mpianatra fa mijaly ny vahoaka mampianajanaka atao anatin'ny Monsieur le maire, afaka mba tantarainao aminay ve ny tantaran'ity commune Betsoana ity? Betsoana dia isan'ireo tanàna manan-tantara satria raha ny Lovatsofina dia misy ny olona mpandeha amin'ny toerana tony averika ohatrany hatrany fa hitasy bongolava vakina karatra eto no lapabe ny faneraserana Betsoana zany araka izany dia rehefa mandeha ny olona trany hitasy makany vakina karatra na vakina karatra makany hitasy na bongolava makaty vakina karatra dia mandala eto Betsoana betsaka ny zavatra azo trohana eto ao ny voasary ao ny manga ary ao ny voankazo isan-karazany izay tena mamy tokoa dia araka ny Lovatsofina teto izany no nanan'ny olona izany omby manga izany dia misy ny troka tao anatiny tena petaka ny nanany any Betsoana izay na Betsoana Mariana 300 kilomètres carré ialaran'ity commune Betsoana ity izay farany afaritra ny fanamana. Tamin'ny taona firy tany ho azy zany fisian'ny tantara zany? Efa tany amin'ny 5-7 taona lasa taloha raha ny Lovatsofina satria tsara mampafantatra fa tena tsy teraka teto fa rehefa nitondra dia nanadiady ary rehefa nanadiady dia eto ny vatany tena mipetraka reto ny fianakaviana izay le tantara teto ny Betsoana. Iverina kely vetivety amin'ny commune Betsoana antsika miera firy izay ny fandimby no nitantana an'io commune ny Betsoana io dia tamin'ny taona firy izy no nivadika ho commune? Mera efatra nifandimby teto amin'ny commune Betsoana izay fifandimbiasam-pahefana izay tao alohan'izay zany mbola firaisampokotany mandoto Betsoana. Indreny mpiasa tany vao maraina mbola votony atsika dia efindreny fanandalo teo raha namana hamonjondray eo amin'ny 20 taona eo ao zay no naleo tena tanteraka ny commune Betsoana izany hoe mera efatra no mifandimby teto fa ndray mandeha ihany no misy ny délégation spéciale izay mpampianatra tao amin'ny EPP tale tao amin'ny EPP Betsoana moa no natao an'izay fitondrana fohy eo amin'ny taona no nitondrana izay délégation spéciale izay. Anisany mampiavaka ny commune Betsoana ny fananana tombotsoa-maro ireny dia fananam-bahoaka ho hiatrany fanazavan'ny Andriamatoben'ny tanàna. Isan'ny arena boajanahary atao anatin'ny commune Betsoana ny fananana farihy rofon'izany dia eto amin'ity farihy amin'ny Betsoana ity tsika tia no
arena anankiray mampiavaka ny tanàna indrindra ito fokontany Betsoa. Ty zany a dia rehefa tonga ohatr'izao ny fahavaratra dia mandefa zanatr'ondro ny vahoaka. Izay vahoaka feno taona rehetra dia mandefa zanatr'ondro ato anatin'ity farity ka rehefa ho avy a ny fararano lehibe ny trondro dia vonona ny olona maka an'izay trondro izay. Izany hoe firaisan-kina ny fokon'olona ny zoron'izao fary izao a eto amin'ny komina Betsoa. Porofon'izay indray anankiray misy tanàna maromaro ampasatokana ny ranoravina dia isan'ny misy farihy tsy hitorery zany ny farihy ato anatin'ny komina Betsoa fa isan'ny mampanankarena ny tanàna dia amin'ny Betsoa. Ao ny fisotroan'ny biby rano rehefa eto an-tanàna, ao ihany koa fisotroan'ny akoho mamborona fa tsy adino dia ato misy trondro izandrindra mpamatika amin'ny fotoana fararano. Ho anana olo tokana ve izy ty monsieur le maire sa fanana pokon'olona? Tsara mampafantatsika fa zay le manarena pokon'olona azy fanana hitambaran'ny fokon'olona zany fananana ny zavatra satria arena ara-bojanahary dia mitambatra ho an'ny tanàna firaisan-kina ny tanàna mampivory azy. Tonga eto amin'ny tanàna ny ranoravintsika tanàna ny ranoravina fa tsy fokotany zany hoe isan'ireo tanàna mandravitra ny fokotany napasatokana komina Betsoa. Eto amin'ity ranoravina ity no azo lazaina fa isan'ny be olona ihany koa raha atao anatin'ny komina Betsoa. Manana arena ara-bojanahary koa ny ranoravina dia farihy izay mampiavaka anazy atao anatin'ny komina. Misy telo zany ny farihy atao anatin'ny komina Betsoa apasatokana tampon-tanàna ny ranoravina Betsoa. Fa ny mampiavaka ny ranoravina dia izay fahaizana firaisan-monina, firaisan-kina ary fifankatiavana izay. Dia eto zany misy an'ity farihy ity tsara mampafantatra amintsika fa fanana pokon'olona izy ity ary tsy vita fanana pokon'olona fa anehoana ny ranoravina ny firaisan-kina pokon'olona manoloana ny tanàna rehetra manodidina. Azona ny ranoravina eto amin'ity farihy ity daholo ny fametahana jiro, ny adidy rehetrarehetra amin'ny resaka fanabeazana, ao anatin'izany ihany koa ny fandriam-pahalemana. Tsara manamarika antsika fa ny ranoravina dia manana olona ary isan'ny firaisan-monina ny foko maro eto Madagasikara. Hita ato an-dranoravina ny foko Betsileo, hita ato an-dranoravina ny foko Merina, hita ato an-dranoravina ny foko maro samihafa mahay mirahina. Tsy mbola henontsika tato anatin'ny tantaran'ny komina Betsoa misy adi-poko eto amin'ny komina Betsoa fa zany rehetrarehetra zany ny fahaizana miaramena mampamokatra ny tany ary eto an-dranoravina mbola ahitana valitanana ato anatin'ny komina. Ny fokotany Tsaramasoandrotsika zao eto ny vavahady miditra ho an'ny komina Betsoa. Azo lazana araka izany fa eto amin'ity fokotany Tsaramasoandro ity no varavarana idirana ho amin'ny fampandrosoana. Ny tiana tenenina amin'izay dia mazava hoe tsy misy vato misakana fa tsy ny lalana raha atao anatin'ny komina Betsoa satria inona ny antony? Ny vahoaka atao anatin'ny komina Betsoa dia isan'ireo vahoaka tia mamboly ary tia mifototra amin'ny fambolena sy ny fiompiana. Ka noho izany angatahana tanandroa tsika tompona andraikitra mahefa rehetra satria araka ny tenina tao filoham-pirenena dia hoe zay manao no ampiana. Mangataka tolo-tanana araka izany tsy mangataka vola ny vahoaka eto amin'ny komina Betsoa veriko ihany fa mangataka tolo-tanana ara-pitaovana amin'ny resaka fambolena sy tondra fanazavana mahakasika izay fambolena sy fifipina izay indrindra raha vony Arsoa Antanireny Lilia izay mpitarika fikambanana eto anivon'ny komina Betsoa. Ye raha ity faritra ny Betsoa ity zany dia tafiditra ao anatin'ilay faritra hoe Bongolavy izy satria ao anelanelan'ny Tsioromandidy sy Mandoto, izany hoe manakaiky ny faritra Bongolavy iny zany izay mamokatra tokoa raha ny tany no jerena. Afaka mamokatra ny vokatra rehetra izy raha volo sakafo ny resahana ohatra hoe ny katsaka, mangahazo, ny vary tanety, ny voanjobory sy ny voanjolava dia anisany mamokatra an'izany ity faritra ity. Ankoatran'ireo vokatra madinidinika sy ny volianana isan-karazany. Noho ny fiovan'ny toetrandro nefa dia somary miena kely izay satria miena ny rotrakorana dia hita nefa amin'izao fotoana fa samy miezaka daholo ny olona aty mamboly hazo, indrindra ny hazo fihinam-boa izay sady loharanam-bola mateza ilay izy no ihany koa iarovana an'izay fiovan'ny toetrandro izay mba hanatsarana ny fiavian'ny rotsakorana sy ny sisa. Ny 7 isan-jato amponina ety dia mpamboly sy mpiompy avokoa, miompy akoho, miompy gana, miompy omby, miompy kisoa ary mamboly izay le falalazaiko teo hoe ireo avy ny karazam-pambolena ataon'ny olona ety. Fa ny 10 isan-jato eo no hoe mpiasa-panjakana,
mipetraka ety ambanivohitra nefa reo koa raha mamboly ihany satria misy mpampianatra zao tena mamboly, misy mpiasa amin'ny fahasalamana tena mamboly. Dia raha jerena zany a dia mpamboly 100 izy a, fa reo manana sahan'asa amin'ny asa birao zany a no miasa roa izy a, sady manao fambolena no manao asan'ny fonctionnaire. Hita tokoa aloha fa hoe tena vokatra mahavokatra ty toerana ity a, fa ny olana kely a dia ny lalana ahoana ny mety fanatsarana angatahanao ampitondra amin'izay fanamboaran-dalana sasizay. Ie, io fahasamban'ny lalana tsy ahafahana mandeha hoe makaty amin'ity toeran'ity mihitsy a no maharesy an'le tatsaha satria miaina amin'ny vidin'ny vokatra. Efa alain'ny olona amin'io ny frais, zany hoe raha tokony 2,000 ohatra ny kilao an'le entana dia lasa 700 satria le 200 iny a efa esoriny zareo fa sarotra be le fitaterana an'le entana, dia vitsy ny fiara tonga ety afaka mitatitra an'izay dia vidindry zareo mora zany le vokatra. Dia ny angatahana amin'ny mpitondra zany a zay voafidy eo sy lany eo dia ny mba hanatsarany an'io lalana io no tokony ho laharam-pahamehana satria io mampijaly ny olona ety na dia fivezivezena tsotra amin'ny tsena fotsiny azy. Kanefa ny a ty faritra ity misy tsena anankiroa, dia any Ambatofotsy tsena Sabotsy sy ny any Betsoana tsena Zoma, zay mamoaka vokatra amin'ny taonina maro mihitsy rehefa tonga amin'ny fararano a, amanjato taonina mivokatra mivoaka eto isan-kerinandro. Dia tokony mba tsaraina zany zay lalana zay a, ahafahana mampivoivoy tsara ny fifandraisana amin'ny fiara sy ny mpividy vokatra, dia mba miakatra ny vidim-bokatra ho an'ny tatsaha. Teo anandrian'ny fandriampahalemana nanisana nampitosika ihany koa be ny tanànanay a teo amin'ny takotioalité a, resaka fandriampahalemana manerana ny commune ary disandraro tamin'izany a ranoravina. Dia noho izany a dia tena mbola mitony sy raha miasa ny fitokisan'ny fokon'olona an-dranoravina amin'ity be ny tanàna perinasa ity a.